Taorian'iny lalao iny dia samy maneho ny heviny ireo mpilalao indrindra fa ireo nanomboka ny amboara moa zany sy io ihany koa ny mpanazatra tamin'ny alalan'ny Lao izay kapiten'ny ekipan'ny Antsiranana moa izay nananambara ihany koa eo Sidonie mpilalao ny Mahajanga ary Tity Rasonaivo izay mpanazatra ny ekipan'ny Mahajanga. Tanteraka izy fa namarako regny alohan'ny anao demi-finale tanteraka moa le teny hoe raha mbola zaho eto miaraka amin'ny sélection Majunga tsy resy tanteraka iny marobe le risque mandeha kadisary le nandoavako vafa zany za matoky tegna anakay le préparation zany hitako ao tsara eny ana be tsy le Diego regny tegna fanantenanay Antananarivo mihitsy tegna fanantenanay fa nisy mivily lalana mameka tsara ho anay zay le fandrosoana fa izy moa tena namarako tsy mivoaka eto Majunga ary sarana manokana reo dia voaka ny Majunga tonga marobe nanatriky ny finale raha tsy ohatra nina reo tsy navita spectacle karan'io zay isarako be ary isarako ireo mpanao gazety zay mampahitaka zavatra ty atsara be. Tamin'iny famaranana iny inona ny tena hitan'ny Sido tombony ho an'ny ekipan'ny Majunga? Tena nazana tombony tamin'le demi-finale zay dia zay zany nahita le tamin'ny demi-finale zay demi-finale zay tsy dia nampisimale milalao zany milena zany tsy nanao bola daholo fa zany juste hoe le réserve anay zany nanao tamin'le match le demi-finale zay zany natao androany zany izy tombony be tamin'le milieu de terrain zay tsara be de ahitanay koa le système Debo ma iny fa tsy fafita io fa tsy tao hoe natao le système io tsy fafita io zay zany telegram sanana mpanao gazety tonga marobe nanatriky isarako vahoaka rehetrarehetra ko zay iny eto no misy président fédération tsy hoe izy mahazo merager za mazitena merater tombony ngamba raha atsika mahalala fa lalao eto toerana izy eto amin'ny publikany maniry azy anao tsaratsara kokoa zay zavatra zay fa ny anankiray tsy adino na hatramin'ny maraina tsy nanao réveil musculaire ny sélection Majunga fa nanao karazana réveil spirituel nankeo zay nametraka ny ady tamin'Andriamanitra. Azo lazaina fa ny ekipa hoentinao no larana voalohany eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao midiky zay ao ambadiky ny ekipa vaventy anankiray misy mpanazatra vaventy azo eritreretina ve ny any ekeny maître Tity raha ohatra ka misy ny proposition anatin'ny barian'ny Madagasikara? Maître Tity tsy mbola nandray andraikitra fa matoa mbola tsy tonga ao zany mety mbola tsy sahazo fa raha antsona dia tsy maintsy mamita ny didy satria ho an'ny firenena zany. Nitoy an'ny fifaninanana mivadika kely ny fahitanao ny voan'ny baolina eto Majunga raha oharina amin'ny hoe faritra hafa. Ny zatra tsapako raha tonga teto ahako nitondra ny Fossa Junior dia somary ambanimbany niveau fa rehefa nandeha ny championnat match aller nandeha ny retour nandeha ny pôle des élites dia hitako hoe nanaitra ny rehetrarehetra mifatongava amin'ny Fossa teto Mahajanga ary mbola inoko fa mbola hiakatra ambonina zay amin'ny taona roafy satria lasa nanisika daholo na ny club na ny mpijery baolina dia mitarika ny olona androso kokoa zay zavatra zay araka ilay teniko teo hoe milalao sous pression ny ekipa voafantan'ny Mahajanga somary misy finiavana tianao zavatra be zay tao anatin'ny drala tao tsy maintsy nijerena ny zavatra tsy nahomby dia nizahana na renina tamin'ny fizarana faharoa ohatra hoe misy mpilalao tsy tafiditra maromaro teo ambony terrain tsy maintsy nifoasana mba hanafahana tady vohitra. Kapiten'ny Antsiranana ny volontaire zay ary zay zay nanomana vonona ary tsy hanamieritretra hoe mba horesindreo fandrona zay zay le fampianana eto natao zay misy zavatra zay tsy anjara ateo. Inona zany tena olana tsy nahatazomana an'le isa rainy ohatra toy ny taminanao tamin'ny ekipa voafantana taminareo? Le tsy nahatazomana le izy zany ohatran'le mbala marobe kely mbala tsy zatra mpiady zay l'ekipan'ny Antsiranana mbola misy tsara nanao premier division. Sorana sy fankasitrahana ny organisation teny afaka nanambely fédération tanteraka na afahana tanteraka ny première édition ny coupe de sélection provinciale iny mankasitraka koa ny vahoaka ny Mahajanga hitatsika ny famalin'zareo ny antso nataon'ny fédération sy ny comité d'organisation nanamasaka ny fety natao ary tonga nanotra ny finale teo miaramo ny ekipa voafantan'ny Mahajanga zay narombaka ny édition voalohany aoriana ny janona ny coupe de sélection
misaotra anareo gazety satria mahazo ny feo zahay aty amin'ny hoe soutien zany azo lazana azy amin'ny fampahafantarana ny olona rehetra ny zava-miseho mampiamanjana mandritra ny vahefa andro mahery zay makasitraka rehetrarehetra zay zay no azo atao misy lesoko anao bilan fa ny zavatra positif ny encourager ny fédération no ndambo mivavaka satria na eo amin'ny lafiny teknika hitatsika ro bilanao zay tsy hita amin'ny fivaninanana mazatra nefa hita amin'ny mandrivitry ny coupe des sélections provinciales nino aho fa nareo mpanazatra sady dia afaka misikina leso satria anisany objectif ny fédération tamin'io dia manome hevitra ny mpitatana club indrindra no mpanaboly fa tsy mila maka joueur lavitra be zany vo afaka mametraka club hitatsika tsy joueur mercenaire nentina avy lavitra kory zany tena joueur tena ataontsika hoe joueur clé tao amin'ny ka zay no antsoa avo ataon'ny fédération hoe mba ajanontsika tsy moramora amizay ty mercenariat ty fa azo atao dia azo atao manao ekipa anankiray matanjaka ao anatin'ny tanàna iny ary miencourager ny olona rehetra zahay hoe mba andao hitambatambatra fa tsy hoe fanaovana ambopo fotsiny ifananganana club fa mba mitambatambatra ny manambola rehetra amizay fotoan'izay afaka mametraka atsika samikiny vily anankiray mba misy club matanjaka anankiray fa tsy miparitaka anatin'ny club rehetra sy tonony olona rehetra le mpilalao amizay fotoan'izay ao anatin'ny dia zay angamba no avy amiko teny foy am'izao zavitany dia zay tsy provincial makasitraka antsika jiaby zay miarany salama izy ty indrindrandrindra moa tsy adino am'zany no responsable rehetra amin'ny équipe sélection provinciale zay